Riavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny fisehoany Jesoa Kristy. Ny fisehoany Jesoa Kristy. Zany no misongadina amin'ny mofinainantsika anio filazantsara araka ny Jaona 5:5, ny 4:20 hatramin'ny 5:20. Ny fisehoany Jesoa Kristy. Rehefa avy nanasitrana na nanatsangana nampitsangana lay lehilahy naharary nandritra ny 80 taona tao amin'ny farihy amin'ny Betesda i Jesoa Kristy, dia niady hevitra be ihany ireo jiosy andaniny noho ny fanatanterahany Jesoa zany asa mahagaga zany tamin'ny andro sabata. Ankilany noho ny amin'izay nilazany Jesoa ny maha-izy azy ny tenany. Nambaran'i Jesoa mantsy ny fifandraisany amin'ny Andriamanitra ray, izay nanehoany Andriamanitra azy, ny mahazanak'Andriamanitra azy. Tena tsy tantin'ireto jiosy ireto mihitsy zany, any ka dia niapanga an Jesoa no nataon'izy ireo. Asehon'i Jesoa Kristy mazava kosa nefa tamin'ireo valiteny rehetra izay nataony ny fomba fisehoan'i Jesoa ety amin'ity izao tontolo izao ity. Raha mamaky tsara ity mofinaina ity isika dia asehon'i Jesoa eto ny endrika telo izay isehoan'i Jesoa. Ny endrika voalohany isehoan'i Jesoa dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io izay mitondra fiainana, tenin'Andriamanitra izay efa nisy hatramin'ny voalohany, ilay nahariana izao tontolo izao, dia indro tonga olombelona ilay tenin'Andriamanitra, ary mbola io tenin'Andriamanitra tonga olombelona io no fanalahidy azahoana ny fiainana mandrakizay. Hoy Jesoa manao hoe izay mandreny teniko ka mino izay maniraka azy no manana fiainana mandrakizay. Manana fanalahidy ny fiainana mandrakizay, manana fanalahidy ny fahombiazana hialana ny fahafatesana makany amin'ny fiainana. Io tenin'Andriamanitra io no endrika isehoan'i Jesoa Kristy ety ambonin'ny tany. Afaka ambara mihitsy fa io tenin'Andriamanitra io no Jesoa Kristy velona, miteny, miasa, mamonjy ary manamatra sy mampianatra atsika koa ankehitriny. Fa ny endrika faharoa izay isehoan'i Jesoa Kristy dia ny mahafiainana azy. Tena ny maha-izy azy an Jesoa mihitsy no ambarana. Izy no fiainana. Hoy ny voalaza manao hoe tahaka ny ray manana fiainana ho azy, dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy. Asehon'i Jesoa eto ny fifandraisana lalina eo amin'Andriamanitra fiainana sy aminy. Izy izay efa nanambara tena raha teo manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Koa tonga izy hizara fiainana, tonga izy hanome fiainana. Hoy ny teniny manao hoe izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Izy no nisy-piainana, ary amin'ny maha-fiainana azy dia nanaisitra izay mitoetra tao amin'ny fahafatesana makany amin'ny fahavelomana izy. Lay rangahy efa tsy nanana fanantenana intsony, efa tony ny maty, narary 80 taona, no indro
nomena fanantenana vaovao fiainana tao amin'i Jesosy. Ary farany, izay isehoan'i Jesosy Kristy hitantsika eto dia ny maha-mpitsara azy. Jesosy Kristy mpitsara marina. Ambara eto fa manana ny fahefana feno amin'ny maha-mpitsara azy izy. Ambarany 2:20 azy fa araka ny fandaminan raharaha dia nomen'Andriamanitra ray azy ny hitsara izao tontolo izao. Hoy voalaza hoe ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka. Io fitsarana izay eo am-pelantanan'ny zanaka io no amaliny araka ny ataon'ny olona avy ny asany. Misy nanao ny tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa misy kosa nanao ny ratsy dia ho tsaraina ho any amin'ny fanamelohana mandrakizay. Jesosy Kristy mpitsara, zany no misongadina eto, efa maneho ny heriny sy ny fahefany lehibe eto amin'izao tontolo izao. Ry havako malala ho ny Tompo, hafa mihitsy ny fomba fisehon'i Jesosy ety amin'izao tontolo izao. Izay no filazany tsara azy, filazana tsara. Amintsika kristianina tsy sanatria akory, tsy hoe tsy misy ny Satana, tsy hoe tsy misy ny fahaverezana, tsy hoe tsy misy ny elo na ny hafobe na ny fanamelohana izay ambara eto. Tena misy zany ary ampianarina antsika, fantarina ny fisiany zany. Saingy isika kosa tsy mivalapatra manazava ny amin'izany fa mandany andro milaza ny Kristy sy ny fahatsarana, ny fitiavana, ny famindrampony. Izany no maha-fiangonana kristianina maneho mandrakariva ny maha-izy azy an'i Kristy, mampisongadina sy mampivotra ny fampianaran'ny mpino rehetra ny momba an'io Kristy io. Jesosy lay teny tonga nofo, mizara fiainana ho an'izao tontolo izao, ary satria mpitsara izy dia sitrany raha ho tsaraina ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny olona rehetra. Saingy zany kosa dia miankina madio amin'ny fanapahan-kevitra sy ny safidin'ny tsiraray. Eo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry amiko. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, misaotra anao izay noho ny amin'ny Jesosy lay niseho tety amin'izao tontolo izao, tonga hamonjy izao tontolo izao, niteny tamin'izao tontolo izao ary nizara fiainana ho an'izao tontolo izao. Indreto izay Tompo, amin'ny mampanompo voafidinao Andriamanitra, dia manaiky ny amin'ny anaraka anao, anaraka ny fitsipikao, anaiky ny ho tsarainao koa aza ka hiandany aminao Andriamanitra, mba handray ny vokatry ny fisasarana dia ny fiainana mandrakizay zany. Fa amin'ity anio ity koa dia mitondram-bavaka izahay ho an'ny asa fiveloman'ny tsiraray avy, ireo izay mikely aina fatratra, ireo izay sahirana manangana ny tetikasany, ireo izay tsy ampy tohana na ara-pitaovana na ara-bola na ara-pahalalana, ianao manampy azy ireny. Anokatra ny lalana, ny vavahady rehetra hizorana amin'ny fahombiazana, satria fiainana ianao ka te hizara fiainana ho anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.